Salama tompoko, lasain'ny doctrine numéro 8 zao tsika androany a. Hotoizantsika avy hatrany ny filazalazana mahakasika ny amin'ny tao-volo kristiana, fa zay ihany moa no nambara tamintsika tamin'ny heriny fizarana faharoa zany tsika amin'ny ity anio ity. Raha toka hofitintsika vetivety izay efa nambarantsika tamin'ny heriny, hoy isika teto hoe tsy vitany hoe manome endrika atsika ty ivelany ty fotsiny ity resaka volo ity, na hoe izay no mazava-dehibe ny volo amin'ny vatantsika, fa indrindra ihany koa mifaningotra ny amin'ny resaka ara-panahy ao anatintsika ao. Izy io efa nanome endrika, nanome inty izy exemple maro isan-karazany tsika teto ny amin'izao hoe mampifaningotra ny volontsika amin'ny resaka ara-panahy ao anatintsika ao. Tsy verenantsika intsony amin'izay, fa avy hatrany dia hotoizantsika ny fandarana amin'ny ity anio ity, tataky ny ahoana no endriky ny volo tokony ho hita amintsika kristiana. Be da be mametraka fanontaniana ao ambany ao, tokony ho lava volo ve ny lehilahy, afaka manao lava volo ve ny lehilahy, afaka manapa-bolo ve ny vehivavy, afaka mandoko volo ve ny lehilahy na ny vehivavy. Ndeha ho valitsika izay rehetrarehetra izay amin'ny ity anio ity. Kristiana voalohany toko faraka amby folo andiny faefatra amby folo hatramin'ny fahatimy amby folo avy hatrany aza no ndeha ho vakintsika tahaka an'izao ny vakanteny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mampianatra va ianareo fa araka ny fomba naharina azy, raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy zany, fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Avy hatrany angambany dia tsy ho asitsika adihevitra be izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa mazava tsara mihitsy ny fanambarana ito. Raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy, raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izy. Lehilahy zany tsy tokony analava volo, ny vehivavy tsy tokony anapa-bolo. Mino afa tsy mila adihevitra be zany izany mambaran'ny tenin'Andriamanitra dia ndeha ho vakintsika fotsiny, vakintsika arak'izay ilay izy dia arahantsika arak'izay ihany koa. Timoty voalohany toko faharoa andininy fasivy, toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny famonoana-tena, nefa tsy amin'ny volo mirandrana, nefa tsy amin'ny volo mirandrana. Raha jerevantsika ny dikany ity hoe volo mirandrana ity amin'ny teny baiko dia izy ato hoe cheveux tressés. Jerevantsika ihany hoe dikadikan'izay tressé izay ihany koa, satria mbola afaka voaboasantsika ihany ilay tena dia manome synonyme maro isan-karazany izy ato hoe natte, attache, cordage, torsade, cadenette, boucle sy ny sisa. Mbola maro be ireo synonyme azo ikaraisana ny amin'izy ity, fa amin'ny ankapobeny zany ireny karazana tao-volo maro isan-karazany ataon'ny vehivavy eny amin'ny lohany ireny. Matetika mantsy dia ny vehivavy ny tena mahita ny karazana tao-volo maro isan-karazany ity amin'ny ankapobeny ireny dia tsy dia araky ny sitrapon'Andriamanitra loatra, na tsy tokony ho ataontsika kristiana. Fandraisantsika ny teny ity mantsy matetika dia raisitsika anjambany fotsiny amin'ny hoe tsy tokony amin'ny volo mirandrana, tsy tokony hanao rasta zany ny kristiana amintsika. Raha amintsika dia raisitsika tsotra ohatr'izay fotsiny, fa rehefa voaboasantsika le teny dia mahita synonyme maro isan-karazany kaitsika amin'ity, fa tsy mijanona fotsiny volo mirandrana io ny tena dikany, fa ireny haingom-bolo maro isan-karazany amin'ny tao-volo maro isan-karazany ireny, manao boucle, manao tsy haiko avy signonce, inona avy, be da be ny fataon'ny vehivavy, ny vehivavy ny tena mahay azy. Reny kay zany tsy tokony ho ataontsika satria voalaza mazava ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola manam-porofo an'izany ihany, manamafy an'izany ihany Petera ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahatelo. Ka ny fiangonareo tsy ho ny zavatra ivelany toy ny tao-volo manaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka, tsy ho ny zavatra ivelany toy ny tao-volo manaitra. Rehefa tsy rehevantsika ny dikany hoe tao-volo manaitra io dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa cheveux, frisure, zany hoe ina ny dikany boucle ny dikany. Zany hoe averika any aika ireny tao-volo izay ataontsika ireny matetika rehefa miala amin'izay fahatsorana tokony hanaovantsika azy fotsiny na iokontsika azy dia mivadika mifanohatra amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa inona ihany ary zany no tokony ataontsika hozy isika dia miverina amin'ilay Timoty voalohany toko faharoa andininy fasivy teo iny ihany tsika arak'izay efa nanazavanatsika tamin'ity andininy soratra masina ity ihany koa, fa izay tokony ho fihaingontsika na ny zavatra ho hiteny amintsika eny fanatrany amin'ny volo aza dia tondratsika ho amin'ny fahamendrehana, fahamotinana sy ny fahonona ny tena. Ka avy hatrany dia miditra tsika amin'ny fanazavana momba ny coloration hoe azontsika atao ve le izy mitondra tsika ho amin'ny fahamotinana sy ny fahamendrehana ve ny coloration na koa ho amin'ny fahonona tena. Hozy tsika maninona moa zany no azo atao ny mandoko volo mainty
de avereno amin'ny tenanao ihany fanontaniana mitondranao amin'ny famendrena ve mifandokoanao volo mainty sa tsy mitondranao amin'ny fahonona tena sy ny famotinana ve mifandokoanao volonao mainty sa tsy de anao mahalala an'ilay izy hoe ohatra mitondra nako amin'ny famotinana sy ny famendrena ihany tokoa fa raha toka lokonao mena ny volonao na kristiana na maitso be na violet be na mavo be na tsy fantatro de avereno ilay fanontaniana teo mitondranao amin'ny famotinana ve ilay izy mitondranao amin'ny famendrena ve mitondra antsika ho amin'ny fahonona tena ve fa rehefa voavalintsika izay teny zay de io ary ny ten'Andriamanitra fa mandrara antsika amin'ilay izy arak'izany de tsotra ihany izay ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika ny lehilahy tsy tokony ho lava volo ny vehivavy tsy tokony ho fohy volo ary ny endrikendriky ny taovolo rehetra izay mitondra antsika ho amin'ny tsy fahamendrehana maro isan-karazany na ho amin'ny tsy famotinana na ho amin'ny tsy fahononana tena de tsy tokony ho hita amintsika kristiana na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy amino ako fa mazava amintsika tsara angamany izay fanambaran'ny baiboly izay andeha metraka ny velom'ny mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indraisamihary ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko